Miaraba-tompo kilasy sy tomboko vavy misaotra anao mbola misafidy ny fahita lavitra MBS amin'izao alina izao ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Vaovao politika avy hatrany no andeha hanombohana ary ny fotoana. Androany no niona sy ny tafa tamin'ireo vahoaka tao Toliara ny kandida Marc Ravalomanana nampantsiahy ny fahavononany amerina ny fampandrosoana ny Madagasikara ny kandida mitondra ny laharana 520 ary nitondra fanazavana misimisy kokoa makasika ny vina hoentiny manatanteraka izany. Andeha arahintsika ny sombiny amin'ny lahateny nataony tao amin'ny kianja ny Magoro tao Toliara. Vahoaka tsy nitambazana fa vahoaka tonga amin'ny sitrapo ary vahoaka ny andro nandritra ny 7 taona izao fifidianana izao mba hamerenantsika indray amin'ny lony ny fiainan'ny malagasy rehetra.